dia mbola faly miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana foy izao izay andalianantsika hatrany ny mahakasika ny fifadikana. Ndeha hivavakatsika Jehovandriamanitra ray io, misaotra anao mandrakariva izay satria ny afatra rehetra izay ampitondranao ny mpanomponao dia fiainana mba fahanay misedra ny zavatsarotra izay andalovana amin'izao vanim-potoana izao, mba hatsapahanay ny fanompoam-pivavahana tokony tanterahanay mandra-piavan'i Kristy eny amin'ny rahona lanitra, satria tsapanay tokoa ny fiarovana ao anay na dia teo ary ny loza izay namelita izao tontolo izao ity, ary raha ny vaovao izay rehatreto dia ny fiombony izany valana retina amin'ny fomba vaovao izany. Ianao dia efa nampafantatra anay fa ny loza tsy mitsahatra ary ny loza tsy maintsy misy, kanefa misy fomba tianao ho raisinay mba izay tonga ny loza hiatra aminay tsiraray avy, dia ny fanahinao masina anao ka hiasa ty anatinay tsiraray avy tompo, mba tonga anay tsy handraraka tany ny afatra rehetra sy ny fipetrapetraka ao, satria soa amin'ny fiainanay mandrakizay izany, ary soa ihany koa ho fiarovanao ny firenena. Dia mitenena Jehova fa mihany ny mpanomponao mahatoky fa ny voninahitra ao dia ho asehonao mandrakariva ny anaran'i Jesosy, amen. Faly miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy manana ny fahasoavana sy ny fiadanana ny tompo amintsika mandrakariva. Mampatsiaro kely ny zavatra misy tsika satria somary lavalava ny resaka mahakasika an'ity fifadikanana ity, namonina tonga antsika ny resaka an'izany dia ny Joela toko faharoa izay fanompoam-pivavahana tokony ho tanterahana, hoe fiverenana amin'i Jehova amin'ny fifadikanana sy ny fitomaniana ary ny fitarainana mafy. Satria ny resaka tsika hoe andro fanavotana izao, tsy jery tsontsika ilay volana novambra sy septambra sy oktobra, tsy hany ny hijerevantsika an'izay ilay andro fanavotana izay, fa izay ilay ara-baky teny tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany izay nitanterahana tamin'ny volana fahafito izay fideran'ny mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra, dia mivery ny isa-taona, fa amin'izao vanim-potoana izao dia Jesosy Kristy mpisorona be izay nitaraina feo tsy azo tonoana amin'ny efitra masina indrindra ny an-danitra, ary ny vanim-potoana hitsanganany tao izay ny fahataperany fanompoam-pivavahana ny andro fanavotana dia amin'ny fiverenany any amin'ny rahona lanitra, ka mandrapitsangany tao ny fanompoam-pivavahana tokony tanterahantsika dia ny fampahoriteny, izay fampahoriteny izay midikany fiarahana mihory fifadikanana, mandrapitsangany ny mpisorona be tao satria miandrandra ny fanavotan'Andriamanitra. Ary izany ny fanompoam-pivavahana tokony tanterahana amin'izao vanim-potoana izao, kanefa tsy afa-misaraka amin'ny zavatra nisy izay nandalo teto amin'ny firenena mahakasika ny loza izay nampikaikaika ny anjady tamin'ity zao tontolo izao ity, na dia somary miaimiaina aza ny olona tratra ny valana retina, tsy mbola tapitra ilay izy, fa raha ny vaovao any ivelany ihany dia miseho amin'ny fomba hafa ary mahery vaika kokoa ny zavatra mitranga. Kanefa eo anatrehan'izay, araka ny nambarantsika hoe loza dia tsy maintsy misy, fa misy fomba atolotr'Andriamanitra mba hafahantsika miaro tena ka tsy tonga ny loza hiatra amintsika. Izay no nahatonga antsika nanazava ny fifadikanana, satria izay ilay fanompoam-pivavahana amin'ny andro fanavotana izay dia tanterahana ao anatin'ny fifadikanana. Izay ilay fifadikanana izay rehefa jerevantsika ny soratra masina hatreto dia fiverenana amin'i Jehova amin'ny fitomaniana, amin'ny fifadikanana sy ny fitarainana. Tsy vitan'izay ilay hoe fiverenana amin'i Jehova izay, fa ny atao hoe mifady hanina dia
fandraisana fanapahan-kevitra miala amin'ny ratsy tsy hoe ny sakafo fotsiny tsy hohanina ary io le ndrasantsika hoe fiatsika voajanahary tonga amin'ny olona zay midona-pahoriana eto zay tsy manometsyn'izanizaniditra tamin'ny fifadikanina fa mitaona antsika kosa mba hijery ny soratra masina andinika inona ny voalazan'ny soratra masina mba afahantsika manitsy ny foto-kevitra ny raisitsika matetika moa be deabe ny tsy fidofizan-kevitra ao anatin'izay fifadikanina izay fa misy ny foto-kevitra avy amin'ny olombelona zay heveriny fa marina maharesy lahatra azy fa ny soratra masina tsy hoe resy lahatra fa tiany maharesy lahatra tsy zay ny soratra masina fa ny soratra masina dia zao inona ny marina ka na resy lahatra na tsy resy lahatra rehefa marina dia ankato avoko tsy mamety nizaniza kanefa ao anatin'izao fampahirizan'izao ihany kanefa tsy manery hoe tsy maintsy eketsika ny zavatra zay ho teneniko fa afaka manana safidy tsara tsika fa ny angaviako fotsiny dia zao andao mba samy iondrika ao anatin'ny soratra masina dia mba mijery zay voalazan'ny soratra masina mba fahako mizahatoetra ny zavatra tsikiriko hatramin'izay mba tsy hatonga hitopo teny fantatra hoe tena ohatran'izao ange ny zavatra takian'andriamanitra ao amin'ny fifadikanina kanefa tsy voasoratra ao anatin'ny baiboly ary zay no mahatonga atsika somary lavalava ny fanazavana satria tena inkinana ny fiainantsika mandrakizay mihitsy rehefa tena azotsika tsara ao ariana kely eo ny resaka mahakasika n'ity fifadikanina ity dia tsy le fifadikanina voatendra amin'ny fotoana zay hitiavantsika azy fa mivadika ho fiainany fifadikanina io rehefa manomboka takatra tsika ny zava-panahy zay natao hoe fanompompivavahana tsy zavatra tanterahana fotsiny amin'ny andro anankiray fa le zavatra ny tanterahanao iny mivadika lasa fiainanao fanompompivavahana fiainana fa tsy fanompompivavahana vonjy-davanandro fifadikanina fiainana fa tsy fifadikanina vonjy-davanandro dia zay no natonga atsika nijery rehefa tena nijery evantsika dia nahita famaritana vitsivitsitsika dia fiverenana amin'i Jehova ozytsika zay le fanompompivavahana fanavotana fampahoritena mira fiverenana amin'i Jehova mira fifadikanina mira fandraisana fanapahan-kevitra miala amin'ny ratsy zay hitantsika tany amin'ny bokon'ny Jona ny farany kanefa raha ny bokon'ny Jona fotsiny nefa sy ny bokon'ny Joela fotsiny nijerevantsika marina fa raha izay fotsiny dia mety tena mbola ilazitsika ka ao ihany zany fa tsy ohatran'izay ny any amin'ny boky hafa fa tsy maintsy mijery tsika ohatra maromaro satria tsy mifanohatra mihitsy ny soratra masina fa rehefa miresaka fifadikanina dia mitovy daholo ny fifadikanina ao anatin'ny soratra masina fa tsy ampiana zavatra hafa fantanina naperakitsika tamin'iny hoe fa misy ange ny fifadikanina zay amporosihan'ny fiangonana ny olona dia fangatahan-javatra tsika tsy miteny hoe diso zany na tsy diso zany fa miondrika fotsiny ao anatin'ny soratra masina tsika ka raha fangatahana an-javatra ny fifadikanina dia tokony ho hita ao anatin'ny soratra masina hoe rehefa angata-javatra ianareo dia mifadiha hanina tsika tsy andeha anevateva ny foto-kevitra hananany io fa mitaona nisambatan'olona kosa iondrika ao anatin'ny soratra masina satria soa atsika soan'ny fiangonantsika ary soan'ny firenena satria tsy ilaozana loza ty zao tontolo zao ity tsy maintsy mitranga eo loza io fa misy ny fitaovana nefa apetrak'Andriamanitra ka na dia manano taniny eo ary ny loza dia misy fomba ataon'Andriamanitra mba tsy hatonga ny loza iny hialatra amintsika ary tsy ny fiangonana rery no mangetahitan'izany fa ny firenentsika ihany koa satria izany tsy mitanitaina manoloana loza maro isan-karazana na loza voajanahary na aretina amin'izao vanim-potoana izao dako malala miantsona amin'Andriamanitra daholo ary zay ny zavatra kendren'Andriamanitra satria ninonina ezaka ataon'ny olona rehefa tsy Andriamanitra no ankatoavina dia miala maina eo tsika fa tsy maintsy ho tonga mifandringana eny eo daholo ka noho izany Andriamanitra ny tokony lola arana ny mibaiko dia zay hitantsika ohatra ny tany amin'ny bokon'ny Jona zany da amin'ny bokon'ny Jona ange tsy fiangonana ny vatanan'ilay afatra fa firenena anankiray mponina tao Ninive nanany mpanjakany
kanefa le mpanjaka mihitsy rehefa nandre niafatra metonjona nanome baitra le olona teo ambany fahefanindrehetra na hivavaka izy na tsy hivavaka hoe andao hiverina amin'andriamanitra andao hiala amin'ny ratsy zany hoe raha raha ny firenena raha te hivoatra ny firenena hoe tena tokony hatrany amin'ny mpitantana mihitsy ny olona matahotra n'andriamanitra olona vonona hiverina amin'andriamanitra olona vonona andeha ho amin'ny marina zay antoka anankiray na de eo araha ny loza zay tatao de mba tonga n'izay loza zay tsy hiatra amin'ny olona zay tena mankatao le tenin'andriamanitra ary zay mahatonga atsika manohy hatrany mampafantatra ny fitaovana men'andriamanitra atsika mba hisiny ny fiarovan'andriamanitra amitsika indrindra miditra am'izao taona 2024 izao mba hoeniky ny fiarovan'andriamanitra ny sambatan'olona ny firenena ray manontolo ny fiangonana ray manontolo ary indrindra ny fiangonana raha sanatry ka manolakolana ny tenin'andriamanitra ka fotokevidiso no ampianarina ny olona de mba miverina am'laoniny satria andriamanitra tsy tian'andriamanitra mihitsy ny manampy ny zavatra nosoratana na manaisotra ny famarinana ao anatin'ny baiboly fa rehefa amin'andriamanitra rehefa marina de marina fa tsy ampino na hanalana ny famarina ny tenin'andriamanitra io de hitatsika tamin'ny farany tany amin'ny bokon'ny Jona rafitinina ny fifadikanina nisy olona ny rahan'andriamanitra andeha hilaza loza amponina tao Ninive fantatritsika fa Jona io satria tafapaka ny lanitra ny fahotanin'ny mponina tao Ninive de nandray fanapahan-kevitr'andriamanitra nisy loza ianjady amin'ny mponina ao Ninive satria tafapaka amin'ny lanitra tsy mbola miatra io loza io fa ny fahafantarana an'izay loza miatra zay mba hiteraka fahatsapana amin'le olona fa tena nanota izy ary le filazana loza miteraka fiverenana amin'andriamanitra fandraisana fanapahan-kevitra hiala amin'ny ratsy ary zay ao anatin'ny fifadikanina zay no miteraka fifadikanina tao amponiny Ninive tokony ohatran'izay ny zavatra hitatsika zany hoe ny fifadikanina matoa miditra amin'ny fifadikanina de ny fahatsapana fa misy loza mitatao na loza efa miatra fa mbola tsy maty le olona na loza mitatao fa tsy mbola miatra fa miandro fotsiny fiampitoan'andriamanitra hoe tena inona ny fanapahan-kevitra raisin'le olona miditra amin'ny fifadikanina izy de ny fifadikanina mira ozy tsika fiverenana am' Jehova fandraisana fanapahan-kevitra hiala amin'ny ratsy fa rehefa miala amin'ny ratsy de ny vokany manenina ny amin'ny loza Jehova satria nibebaka le olona zay no miteraka fifadikanina araka ny bokon'ny Jona de ny zavatra nitsanonantsika tamin'ny farany Jona tany akibon'ny hazandrano na de tsy voalaza mazava raha hoe mifady aniny Jona inona moa sakafo vitany nandritra ny 3 andro sy 3 alina tany akibon'ny hazandrano tsisy fa tao nampiverina ny sainy satria lozany ny andra azy naletika eo tany amin'ny lalina indrindra Andriamanitra ozy tao izy niantso tao izy nanenina tao izy niverina tamin'Andriamanitra ary nandray fanapahan-kevitra hoe tena hoe faitra zay zavatra nivoadiko taminao zay nyresahantsika hoe na de somary lalindalina raha nivavaka nataony Jona aminany de vavaka fifonana sy fiverenana amin'Andriamanitra sy fandraisana fanapahan-kevitra hoe eny ary andeha Andriamanitra anatanteraka ny hiraka nampanaovinao ahy satria nandositra izy zany hoe niodina izy nanota izy ny akibon'ny hazandrano ny fiavarany tsy maty tany famindrampon'Andriamanitra voafehitra ny vanim-potoana ny janonany tao mety azo antoka raha tena hoe ny atezerany napariny tao akibon'ny hazandrano mety maty tany izy fa vokatra zay tena fiverenany tamin'ny lohan'izay na nandidy an'le hazandrano Jehova nalota eny amin'ny tany maina ny Jona velona nanatanteraka an'le hiraka zany hoe izy nandray valim-bavaka voalohany tsy niarany loza na de fa natsipy tany an-dranomasina fa nanomana famonjen'Andriamanitra de niandro ny fanapahan-keviny de rehefa jerevana angeny fifadikaniny Jona fifadikanina 3 andro jerevana ny Ninive fifadikaniny misy dikany daholo zany 7 andro sy 7 alina misy dikany daholo zany ny Jesosy
fifadikanina 7 andro sy 7 alina fa misy itovizany daholo zay rehetrarehetra hoe loza mitatao mandray fanapaha-kevitra miala amin'nratsy ary rehefa miala amin'nratsy de tsy ampiarin'andriamanitra ny loza de torak'izany koa tena fiainana ao atsika na de onivon'ny firenena ary zany tsy mijanona fotsiny eo onivon'ny fiangonana ihany fa ndraindray ny olona moa raha ho resaka hoe fitorianany filazany tsara ka mifanindran-dalana ny fanaovana politika tsy ilain'ny mpanao politika ny fivavahana fa rehefa misy mahatery azy de miantso fivavahana ihany izy fa tena tokony fiainana mihitsy satria samy zanak'andriamanitra tsika andriamanitra ny tompo marika ny amin'ny fitantanana ny fiainantsika fa rehefa mandeha mahitsy eo anatrehan'andriamanitra tsika de na manambina atsika apetrao amin'ny fanahina rehetra o izy fa izy no andamina ny alehanao zany hoe mitantana manoro hevitra mita zay zavatra ataon'ny olona rehetra io andriamanitra io fa rehefa miodina amin'andriamanitra io tsy afaka hoe anka za tena manam-pahaizana ka tena tsy maintsy vitako ty fa andriamanitra rehefa tena hitan'andriamanitra fa miodina le olona na ny zavatra kasiny atao ary mandamoka daholy kanefa de nitanjona kendrentsika de ny ananina n'izao firenena zao tahotra amin'andriamanitra mba tsy sy miloza etraika amintsika fa isiny kosa ny fahasoavana sy ny fitahina raha nytoejavatra misy any ivelany any fa miditra ohatran'ny Angleterre ao anatin'ny confinement total fa misy 4 isan'andro ny maty eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany zany ny tokony isaintsainy ka sy hoe angadede tsika tena manana fiarovana mafy fa tsy matahotra an'izany fa ny fiarovana mafy tsika de zao Jehova ka raha tafaverina ho am'lony le olona tsapan'ny olona ny atao hoe tena fifadikanina miaro atsika andriamanitra de hitatsika zany aty amin'ny Jona raha fitinina vetivety ny Jona 7:10 de io hoe mampiseho ny zava-miafina ary rehefa hitan'andriamanitra ozy ny nataondreo ny amin'ny alany tamin'ny lalan-dratsiny nanenina izy ny amin'ny loza zay nylazainy amelezana azy ka tsy nataony zany andriamanitra teto tsy niteny mihitsy rehefa hitan'andriamanitra nataondreo tamin'izy ny fahadianina tsy le fifadikanina tsy ny zava-dehibe amin'andriamanitra fa le anton'le fifadikanina mba hatongan'ny olona tsy hanao fitaovana n'le fifadikanina ho fahazaon-javatra ka amboariny am'izay itiavany azy fa ny atsapan'ny olona hoe ny atao hoe ny fahadianina nge de zao miala ny faratsiny de zay le hoe miala ny faratsiny ny atao hoe miala ny faratsiny fiverenana am' Jehova ary nefa de amin'ny fitarainana amin'ny fitomanina amin'ny fitalamoana ny famorampon'andriamanitra mahamiala ny eloko andriamanitra fa rehefa tena raha vo ianao no mandray fanapaha-kevitra iala amin'nratsy nge de efa namana mifona ny dikan'izay mangataka amin'ny famelana avy amin'andriamanitra ka ny olona voavela eloka no misy ny fiarovan'andriamanitra ka na eo araha ny loza miantona ny loza fa tsy mahatratra na ny olona zay tena matoky an'andriamanitra ary io tsy apetraka fotsiny amin'ny fiangonana fa nitanjona kendrentsika raha tia ny firenentsika isika de mifampitaona ny olona rehetrarehetra mba hatahotra an'andriamanitra ampahan'iny Jona bokin'ny Jona iny fandingatsika hijery ndray iny Deutéronome 5 fifadikanina nataon'ny Mosesy zay mampieritreritra de misitona lesona ihany tsika ao anatin'ity satria avelony soratra masina no hanazava inona natao hoe tena fifadikanina marina fa tsy hoe mamorona tsika ary tsika tsy andeka hanakinana izaniza fa miezaka kosa am'taona zay olona mahafantatra an'andriamanitra sy mampiasa ny baiboly hoe aleoloha miverina kely mandinika n'izay voalazany soratra masina mba tena fantaratsika ny marina raha isika ny Deutéronome 5 fampatserovana nataon'ny Mosesy ny amin'ny fahotana nataon'ny zanak'Israely satria tamin'izany vanim-potoana zany de i Mosesy natson'andriamanitra hiakatra tany an-tendrompohitra Sinai mba omeny ny didy 10 zany hoe le vato fisaka roa ary io didy io matoa nomena tsy hoe nomemem-pona fa misy antony matoa nomena ny didy zany hoe fitsipipitondratena omena ny olona manoloana ny fiainana tokony iainany satria reto olona rehetra de mifatra-piodina
amin'andriamanitra, fatra-pandahan'andriamanitra, fatra-mpandika ny tenin'andriamanitra. Zay nge ny antony ilana ny didy mandray ohatra fotsiny a raha misy olona anankiray a tena tsy mangalatra, tsy ilaina nanomezana azy ny didy hoe aza mangalatra, fa matoa nomena azy le teny hoe aza mangalatra dia ho fampatsiarovana azy mba tsy hanatanteraka ny fomba ratsy ataon'io. Zany hoe ny didy dia ho an'ny olona diso, nomena atsika mba hanampy atsika hahatsapa ny zavatra tsy mety zay tsy tokony ho ataotsika. Ary zay no natonga ny Mosesy tany niakatra tany amin'ny tendrombohitra Sinay. Paoly apôstôly moa dia nilaza hoe ny antony didy dia fitiavana, fa ny didy ozy tsy natao ho an'ny olona marina, fa natao ho an'ny olona meloka, ho an'ny olona vetaveta saina, ho an'ny olona penitsto, ho an'ny olona mpijangajanga, ho an'ny zany hoe ny didin'Andriamanitra tsy azonao irery hafa. Za olona mpitandrina ny didin'Andriamanitra. Raha misy olona anankiray miteny hoe za tena olona mpitandrina ny didin'Andriamanitra dia tokony ilaza izy zany hoe inona ny antony hitazomany didin'Andriamanitra ireryhavany amin'iny. Dia olona samy mijoro vavolombelona, za tena olona mpijangajanga, za dia olona mpamonoly. Ianao tsy mbola nahita mihitsy ny ankamaroan'ny olona milaza fa miverina amin'ny didin'Andriamanitra, olona mpirere fatratra, olona tena mieritreritra ny tena ny famasina sy marina. Kanefa ny didy tsy natao ho an'ny olona marina, fa natao ho an'ny olona vetaveta saina ozy. Satria mbola ho hitantsika moa ny zavatra lalandalina mahakasika an'izay, fa ny fifadikanana no resahantsika eto dia ny 17 tany tendrombohitry Mosesy. Mampatsiaro izy ny tantara misy 17 ka hatramin'ny faha 12 somary lavalava ty, kanefa mino fa mora azontsika ihany koa ny zavatra mpitaina eto, satria hivoaka ato indray hoe tena inona no mahatonga ny fifadikanana, inona no tokony hanosika ny olona amin'ny fifadikanana. Ary tsy Mosesy mihitsy no andeha ampianarina fifadikanana, fa izy olona mifandray tamin'Andriamanitra, fantany tsara ny tomba midin'izany fampipovavahana tanterahana ao anatin'ny fifadikanana izany. Ny 17 vakitsika hatramin'ny 17 ka hatramin'ny faha 12. Tsarovo izy ka aza dinonao nampatezeranao an' Jehovah Andriamanitra ao tany an'hevitra, eny hatramin'ny andro ny alanao tany amin'ny tany Egipta ka hatramin'ny nahatongavanareo teto amin'ity tany ity, dia mbola niodina tamin'i Jehovah ihany ianareo. Zany hoe fampahafantarina ny zanak'Israely ny fiodinany mandrakariva tamin'Andriamanitra. Na dia tany Horeba aza dia nampatezitra an' Jehovah ianareo, dia tezitra taminareo izy ka saiky nandringana anareo. Jereo tsara, Jehovah tezitra tamin'ny zanak'Israely dia saika andringana azy, saika andringana azy. Fa misy antony ny antony tsy nandringana anazy. Raha niakatra tao an-tendrombohitra ozy andray ny vato fisaka, dia ny vato fisaka izay nisy ny fanekena nataon'i Jehovah taminareo, ka nitoetra 70 andro sy 70 alina tao an-tendrombohitra sady tsy nihinan-kanina na nisotro rano, dia nomeny Jehovah ny vato fisaka roa voasoratry ny fanondron'Andriamanitra. Ary teo aminy no nisy ilay teny rehetra no nolazain'i Jehovah taminareo tao an-tendrombohitra tao amin'ny andro niviriny. Ary no nitapitra ny 70 andro sy 70 alina nomeny Jehovah ny vato fisaka roa, dia ilay nisy ny fanekena. Dia hoy Jehovah tamiko, miangaka midina faingana hiala ety ianao, fefa nanao ratsy ny olonao izay nentinao nivoaka avy tany amin'ny Egipta. Efa nalaky ny vily ny ala tamin'ny lalana izay efa nasaiko nalehany ihany izy, ka nanao sarin-javatra anidina ho azy. Izany hoe tamin'ny Mosesy niakatra tany amin'ny tendrombohitra Sinay, tao anatin'ny fifadikanana, fampipovavahana izany, tao anatin'ny fifadikanana 70 andro sy 70 alina. Zay vao nomeny Jehovah azy le vato fisaka, fa saingy tao anatin'le 70 andro sy 70 alina. Zay nitoerany Mosesy tao an-tendrombohitra Sinay no nanazavan'Andriamanitra ny zava-miafina mahakasika ny didy folo io. Tsy hoe didy folo fotsiny dia alefa amin'izao, fa isaky ny didy tsiraray avy dia nisy fanazavana lavabe mba ho azony Mosesy tsara ny zavatra tiany Jehovah ampitaina amin'ny zanak'Israely. Ary ny antony nanomezana azy ny lalàna ny didy dia nisy antony, satria ratsy ny zanak'Israely. Ary Mosesy tamin'izany raha ny tokony izy ange Jehovah ny tokony niresaka tamin'ny Mosesy, tamin'ny zanak'Israely mivantany, fa Mosesy lasa mpanalalana ny zanak'Israely tamin'i Jehovah.
ary vokatry ny fiodinany reto zanak'Israely reto satria tsy mahay miaina ary matetika tena saika andringana azy foana Jehova. De Mosesy ny mpanalana ny salovana teo anatrean'i Jehova, nitondra ny fifonany zanak'Israely tamin'i Jehova mba tsy handringana ny Jehova ny zanak'Israely. Ka Mosesy efa nafantatra matoa no mena le didy. De zao fampahafantarana amin'ny lafiny anankiray satria iny didy iny rehefa nomena amin'ny lafiny anankiray iny de mampiseho ny toetran'Andriamanitra le tena marina. Satria ny olona tsy mangalatra no tokony afaka hiteny hoe aza mangalatra. Ny olona tsy mamono olona no afaka miteny hoe aza mamono olona. Amin'ny lafiny anankiray mampiseho le toetran'Andriamanitra. Fa amin'ny lafiny anankiray koa ao anatin'iny didy iny de mampiseho le toetrany zanak'olombelona zay hivatanan'le teny avy amin'Andriamanitra aza mangalatra. Ohatrany miteny hoe nareo mpangalatra, nareo mpamono olona, ianareo tena ratsy. Ka vokatra zay faratsiany zay Mosesy natakatra an'izay, zay no nahatonga azy niditra tamin'ny fifadikanana. Nitaraina tamin'i Jehova, inona no atao? Men Jehova ny didy mba ho ampitaina amin'ny zanak'Israely satria amin'ny lafiny anankiray mpanalala amin'ny zanak'Israely tamin'Andriamanitra. Mosesy nitondra ny etaetan'ny zanak'Israely tamin'ny Mosesy, fifonana na fangatahana. Fa amin'ny lafiny anankiray koa nefa de zao irak'Andriamanitra, solovavan'Andriamanitra mba hanambarana ny sitrapony amin'ny zanak'Israely koa i Mosesy. Fa Andriamanitra nefa mahafantatra ny zavatra misy satria fantatr'Andriamanitra fa mpiodina zanak'Israely, tsy malala zay tokony alehany zanak'Israely, diso mandrakariva ny zanak'Israely de mba ho fanampiana azy satria didy mpitiavana. Noho tsy fahamarinan'izay no mena ny didy folo. De io ny porofo vao nidiny Mosesy tamin'ny tapany voalohany avy ny fady aminy, zany hoe nangataka ny fandringanana ny famosampon'Andriamanitra araky ny teniny hoe efa saika handringana ny zanak'Israely i Jehova. Raha iverenantsika ny 15 tsaro fa aza adononao napahatezezeranao an' Jehova Andriamanitra ho tany anefitra eny hatramin'ny alahanao tany amin'ny tany Egipta ka hatramin'ny natongavanareo teto amin'ity tany ity de mbola niodina tamin'i Jehova ihany ianareo, na de tany Horeba azy de napatezitra an' Jehova ianareo de tezitra taminareo izy ka saika nandringana anareo. Mbola tsy niatra le loza fa saika nikasa andringana izy de niakatra tao atendrombohitra, zany hoe mifona. Mosesy inona no tokony atao? De nomeny Jehova azy da anary ty oentony didy sy ny didy folo tamin'ny vadifisy omena azy. Kanefa rehefa nidina izy de nampahafantariny Jehova hoe tena fa nivilangy ny zanak'Israely mivila ny zanak'Israely taitry Mosesy. Ohatrany tsy nisy vokany zany le fifadikanana nataony tao, fa manompoka treto mahafantaratsika an'le hoe isitona lesona am'izay tsika hoe tena le fangatahany inona le fifadikanana nataony Mosesy teto. 17 ary koa Jehova tamiko, efa hitako ity fireneny ity fa indro olona mafiatoka izy, avelao ahandringana azy ka vonoko ny anarany tsony ambany lanitra ary de ataoko firenena mahery sy lehibe noho izy ianao. Tezitra Jehova. De inona nataony? Indro olona mafiatoka avelao ahandringana azy a loza mitatao fa tsy mbola tanteraka. Io le resantsika hoe fomba ny Jehova mihitsy no milaza loza de ataony tonga ny apoditsofin'le olona, fa ny zavatra ataony efa tsy mbola tanterahany iny, fa misy zavatra andrasan'Andriamanitra milohan'izay ampiarana an'izay loza zay. Zay foana ny lalàna misy ary zay no mahatonga atsika hatreto hoe tena tsy hoe mampitahotra akory. Anahodika vitsika anahodika vanana loza mitatao tsy akijanona mandram-piavin'ny Kristeny amin'ny raha an-lanitra, fa io loza mitatao tsy voatery hiatro fa miankina amin'le toem-panahin'le olona. Nisy ny fiarovanaN'Andriamanitra ka namindrotsaka raha ny loza amin'izay vanim-potoan'izay ny olona matahotra an'Andriamanitra sy miditra amin'ny fifadikanana marina. Manaiky ny famarinan'ny teny soratra masina arovan'Andriamanitra mandrakariva ary zay no mahatonga atsika miala nenina satria fepetra tokony hiaina n'izany rehetrarehetra zany ary ny fifadikanana osika rehefa tena takatra ny zava-panahy de tsy fifadikanana vontsy tavanandro
fa fifadikanana fiainana fa nipopavay tanterahana ao anatin'ny fanavotana satria miandrandra ny fanavotan'andriamanitra avelao andringa anazy aozy vonoky ny anarany tsy hoe ny amban'ny lanitra ary de ataoko firenena mahery sy lehibe no izy ianao zay le tovile tare am' jona tana ilazao mponino Ninive fa horavako io tanàna io satria tafapaka amin'ny lanitra ny fahotany etoko Jehova de fa hitako ty fireneny ty fa indro olona mafiatoka izy avelao andringa anazy ovonoko ny anarany zany hoe tsy atao anatin'ny boky ny fiainana overy mandrak'izay tsy hoeny ambany lanitra ary ataoko firenena maheriny sy lehibe no izy ianao sady fizantoetra no Mosesy ihany hoe tena Mosesy atao lehibe fa reto aringana ka raha nitadiny voninahitra Mosesy de mety amiko mihitsy zany Jehova fa aringany tany reo fa mampana lalana azy nefa de zao onena Mosesy ny 5:12 de niodina ozy ka nidina niala tamin'ny tendrombohitra raha mbola nirehitra afy izy ary nivato fisaka roa nisy ny fanekena de teny an-tanako ary nijery aka indro efa nanota tamin'ny Jehova Andriamanitra reo ianareo ka nanao ombilà kely anidina ho anareo nalaky ny vily ianareo niala tamin'ny lalana zay efa nasain'ny Jehova nale anareo de niraisiko nivato fisaka roa ka nazerako avy teny an-tanako roa ho vakivaky teo amasonareo tezitry Mosesy nahita n'le famarinany tenin'ny Jehova nijereva niodina tokoa ny zanak'Israely ny sy mbola tonga akory ny didy folo efa niodina izy de inona ny zavatra nisy niraisiny le vato fisaka roa nazerany tamitany tena amin'ny tanana ho vakivaky teo amasony zany hoe fampahafantarana ny olona fa tsy rarahinareo tahaka an'izao vato fisaka roa nakatoka zao de tahaka an'izao tena hoe le famonjen'Andriamanitra le mahandriamanitra n'Andriamanitra de zao tena potipotika teo anatrehanareo tsy rarahinareo mihitsy zay ny naseho Mosesy teo anatrehany reto zanak'Israely fatra-piodiny reto nasehony mihitsy hoe zao nitoetratsika zanak'Israely tena hitsahantsika ny paladi ny afatrafatr'Andriamanitra araka io teneniny hoe nijery aka indro efa nanota tamin'ny Jehova Andriamanitra reo ianareo ka nanao ombilà kely anidina ho anareo nalaky ny vily ianareo sy niala tamin'ny lalina zay efa nasain'ny Jehova nale anareo niraisiko ny vato fisaka roa sy ka nazerako avy teny an-tanako roa ho vakivaky eo amasonareo de toizatsika ihany ary nenikohaka teo anatrehan'ny Jehova 20 sy 70 alina tahaka an'le teo ihany aho izy ka tsy ninakanina na nisotro rano no ny fahotanareo rehetra zay nataonareo tamin'ny nanaovanareo zay ratsy eo amason'ny Jehova ka nampahatezeranareo azy ajanontsika teo inona ny zavatra nataon'ny Mosesy rehefa avy eo satria potika le vato fisaka niodina ny zanak'Israely izy mpanalalana ny zanak'Israely amin'i Jehova nefa efa niteny ho aringako reto fa ianao ataoko firenena lehibe mato amin'ny Mosesy tsy tia teny Mosesy fa ny zavatra nataon'ny Mosesy kosa nefa de zao miverina andraisina-kao amin'i Jehova niakatra tao tendrombohitra Sinay inona no nataony ny fady miankohaka teo anatrehan'i Jehova 70 andro sy 70 alina takan'le teo ihany aho sy ka tsy ninakanina na nisotro rano dikany ny fady anina inona ny antony fadiany anina de jereo tsara no ny fahotanareo rehetra zay nataonareo tamin'ny nanaovanareo zay ratsy eo amason'i Jehova Andriamanitra eo amason'i Jehova ka nampahatezeranareo azy eto zany de 9:20 fotsiny de zao ny antony fifadikanina nataon'ny Mosesy 70 andro sy 70 alina de no ny fahotany ny zanak'Israely de vitatsika ny zava-miafina fa tena tsy misy mahasamihafa azy amin'ny zavatra mitranga tany amin'ny bokin'ny Jona inona no natonga ny mponina nataon'ny Ninive ny fady anina zay nidika hoe miala tamin'ny ratsy no ny fahotany tsapany satria misy loza mananotanina inona ny loza mananotanina ato amin'ny Deutéronome 7 ny loza mananotanina de ny 17 sy 14 ary koa Jehova tamika efa hitako ty fireneny ty fa indro olona mafiatoka izy ary avelao andringana azy zay loza mananotanina fa tsy mbola niatra de nenkohako Mosesy ny fady anina fa ny fady anina nanina vokatry ny fahotana zay nataony reto zanak'Israely reto ary mila diniantsika reny tenin'Andriamanitra reny
mba tsy hatonga antsika n'olana soratra masina tsy hamoriporona zavatra hafa fa mitovy amin'ny zavatra hitantsika tany amin'ny bokyny jona ihany any amin'ny bokyny joela ny zavatra hitantsika eo sy iverenana amin'i jehovah fandraisana fanapaha-kevitra iala amin'ny ratsy fahatserovatena fampanota zay ny manosika ny olona ho amin'ny fifadikanina ary zay le fahotany zay vokatra zay de zao mananotanina azy eo ny loza tsy mbola miatra fa misy zavatra andrasan'andriamanitra kanefa mosesy eto de mpisolo tena na mpanalala ny zanak'Israely amin'andriamanitra zany hoe raha nijery amin'ny mosesy jehovah de taka mahita ny zanak'Israely de mosesy no mitondra ny fahotany zanak'Israely tao anatin'ny fifadikanina eo anatrehan'i jehovah aloha tsika mandeha miadana satria misitona lesontsika tsy mamorona fa inona voalaza ao anatin'ny soratra masina satria matoa voasoratra reny de ho fianarina ao atsika mba hisotomantsika lesona ahafantarantsika ny tena marina mba tsy hatonga atsika hanolakolana ny soratra masina io satria tanjona kendrentsika de zao tsy hatonga ny losa hiatra amintsika nisy ny fiarovan'andriamanitra amintsika tsiraray avy hitantsika amin'ny bokyny jona namindra fo andriamanitra fa io hitantsika koa atao amin'ny boky zay nysoratany mosesy hoe inona ny zavatra mitranga inona ny nanosika azy hiditra amin'ny fifadikanina no ny fahotana inona ny vokany rehefa avy eo de hitantsika amin'izay satria raha izay ny zavatra mitranga de zao tokony ho fiainantsika koa zany satria ny loza mananotanina mandrakariva fa mba hatonga n'le loza tsy hiatra na de mitatao eo azy de misy fepetra tsy maintsy raisina fiainana tokony hiainana mba tsy hatonga ny fahatezeran'andriamanitra hiatra amintsika tsiraray avy de natoko sy mihena fa azotorantsika anaraka ny fiapetra tian'andriamanitra apetraka amintsika satria tsy hevitra atonga loza ny anton'izany rehetrarehetra zany fa mitondra fiadanana sy fiainana ho antsika tsiraray avy vavakitsika jehovah'andriamanitra raha io misaotra amin'ny teninao ndray zay tonga taminay de ny mampahery satria manoloana ny toe zavatra sarotra zay mbola tsy maintsy andalovana matoko sy mino izay fa na de le mitatao mandrakariva ary raha ny loza de fa nametraka ny fipetra rehetra ianao tsisy afabely ty zao tontolo zao teny amin'ny lozaka sainao ho atao fa mba tsy ho tampoka taka an'izay nitranga tamin'ny taona lasa ny zavatra hiatra satria tsy nisy ny fiomanana de betsaka ny dringana fa ankehitriny tompo efa niteny de melo ianao matoko sy mino fa nivaokanao tsiraray avy de manomboka naja ny fipetra hitandrina de na eo arany loza zay re avy etsy avelo mananotanina n'ity zao tontolo zao ty mba maro ny olona tafaverina tanteraka aminao atsapatena taraina ny fiatsy azo tonona ny fitarainana sy ny fifadikanina andray fanapaha-kevitra hiala ny ratsy mba tsy hatonga ny loza hiatra eto amin'ny firenena de matoko izay tompo fa ianao de ombanay mandrakariva ka na eo arany loza hiaro nay mandrakariva ianao de misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen de manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva